Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alarobia fa 8 ny volana janoary ity. Ny rapisotian'ny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe antso hietsehana amin'ny finoanao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:10 andininy voalohany no vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ao amin'ny Luka 9:9 andininy 2:20 sy ny 5:20 dia niondrana an-tsambo ny ampitany farihy Jesosy tompo sy ny mpianany. Rehefa nisy tafio-drivotra mahery vaika dia feno rano ny sambo kely. Ary raiky tahotra indrindra ny mpianatra ka namohan Jesosy nanao hoe tompoko, tompoko, maty izahay. Dia nitsangana Jesosy ka niteny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano be. Dia nitsahatra niaraka tamin'izay ny tafio-drivotra ka tony tsara ny andro. Fampisehoana ny fahefan'Andriamanitra mahatalanjona izany. Hoy ny Baiboly avy eo, Luka 9:5-10. Dia raiky tahotra izy ireo, dia gaga ka nifampilaza hoe lehilahy manahoana ity fa mandidy ny rivotra sy ny rano izy ka manaiky azy ireo. Ary izao ny zava-dehibe. Rehefa avy niteny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano Jesosy dia nitodika tamin'ny mpianany izy ka nanontany hoe aiza ny finoanareo? Imbetsaka izy no niteny io fanambarana io, hoy izy hoe afaka nanao izany ianareo. Nanontany hoe aiza ny finoanareo? Nasehony Jesosy tompo fa ny finoan'izy ireo no nilaina tamin'izany. Nasehony fa amin'ny finoana na ny herin'ny natiora aza dia manaiky atsika. Niandrandra ny mpianatra izy ahafantatra fa ny finoan'izy ireo dia afaka niatrika ilay toe-java-nisy. Ny Hebreo 4:10 andininy 7:30 sy ny 4:30 dia milaza amintsika izay nataon'ny razantsika tamin'ny alalan'ny finoana. Nandresy fanjakana izy, nanao ny marina, nahazo ny teny fikasana, nanakombana ny vavan'ny liona, namono ny afon'ny rehatra, tafahala tamin'ny lelan-tsabatra, nampatanjaka ny nalemby, nahery tamin'ny ady, nampandositra ny maramilan'ny hafa firenena. Afaka manao toy izany koa isika amin'izao androntsika izao, satria fanahy ny finoana mitovy no ananantsika, araka ny hitantsika ao amin'ny Koritiana 2:4 andininy 7:20 izany. Tena misy ny finoantsika, tena misy manan-kery sy zavatra mahafinaritra raha manana finoana ny kristianina tsirairay. Mitovy fatra ny finoana ananantsika hoy ny Romana 12:7. Ary amin'ny finoana dia afaka manao ny zavatra rehetra ianao, afaka manova zavatra. Ny herin'ny natiora, ny elo ary ny any amin'izao tontolo izao dia manaiky anao. Ampiasao ny finoanao dia n'izao ary mandidy ny tafio-drivotra dia hisy fitoniana lehibe. Mitenena amin'ny vatanao, ny ranao, ny tôlanao, ny fonao ary ny voanao. Baikoa ny asanao, ny volanao ary ny orinasanao. Mitenena ary manambara fa tonga lafatra ny fahasalamanao, ny tokantranonao, ny fianakavianao, ny asa